Ry havako malala isa ny faly indray manatrika anareo amin'izao fandarana izao, na dia tsy mahita anareo aza dia ianareo mandria mahita ary faly miaraka aminareo amin'izany programa izany. Fantatro fa programa ho voatahy, ho programa voatahy ho anao izao programa izay rahantsika eto izao. Miresaka tsika ny amin'ny hoe tarihin'ny fanahin'Andriamanitra. Androany tsika dia jery manokana ny amin'ny hoe mino ny fitarihan'Andriamanitra. Mino ny fitarihan'Andriamanitra. Dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, fantatro fa manatrika an'izao fotoana izao ianao, ary fantatro fa hamangy anay, hikasika ny fonay, izahay rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao ianao, ka dia ampio izay mba hanana fotsotra, hanaiky ho tarihinao, hanaiky ny fanambarana avy amin'ny teninao, ary mba tsy ho raisinay ho tenin'olona izany, fa ho toy ny tenin'Andriamanitra. Tononiko amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ravina malala, anisan'ny fanariana lalina indrindra tao amin'ny Tompo, tao amin'ny Jesosy, ny hananantsika ny fahatanterahana. Hita zany amin'ny toriteny izay nataony tao an-tendrombohitra. Rehefa nitoroteny tao an-tendrombohitra Jesosy dia nanome toromarika maro isan-karazany izy. Hitantsika ao amin'ny Mateo 5, 9, 7, ary izao no ambarany eo amin'ny 2:20. Eo amin'ny Mateo 5:5. Mateo 5:5, 2:20. Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahana rainareo izay any an-danitra. Raha ohatra ka jerentsika ny tontolo-kevitra rehetra nyresahan'i Jesosy eto, dia ho tsapantsika mihitsy ny firedaredan'ny fanirian'i Jesosy mba hananantsika ny fahatanterahana. Ny teny Jesosy nananatra izy, nanome torohevitra hoe za milaza aminareo, raha misy maka ny akanjonao dia zao azarovana aminy koa ny lambanao ome ho azy. Inona ny antony mahatonga an'i Jesosy hiteny an'izany? Ny ampijaly ampahorony zanany ve? Ny atonga ny zanany hiferinayna vokatry ny fahaverezam-pananana ve? Tsia, satria naniry mafy Jesosy mba hananantsika ny fahatanterahany toetra amam-panahintsika. Mitovy amin'izany koa ny ambaran'ny apôstôly Paoly. Ovakitsika ny Tesaloniana 1:5, dia ny 7:20. Tesaloniana 1:5, dia ny 7:20. Eta lalina tao amin'ny mpanompon'Andriamanitra, dia ny apôstôly Paoly zany, zao ny voalazany. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka, ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ry hava malala, zava-dehibe ny fahatanterahana. Indraindray isika dia mandefindefitra amin'ny kilema toetra sy amin'ny zavatra sasatsasany izay tsy mety eo amin'ny fiainantsika. Ohatra ny hoe tsy maninona, na dia tsy tanteraka aza fa olombelona moa, olombelona tsy tanteraka. Ry havana malala, tsy zany ny fanambaran'ny soratra masina. Ary ny lanitra dia efa nanao ny fomba ahatonga antsika hanana n'izany fahatanterahana zany. Jesosy raha niteny hoe aoka ho tanteraka ianareo, tsy hoe sanatrian'izany mila voatsiary izy ka maniry amintsika zavatra izay efa fantatra fa tsy hisy na oviana. Tsy ry hava malala. Ary tonga tety ambony tany Jesosy mba aneo antsika ny lalam-piainana, fa nomeny ihany koa ny fanahiny masina mba hanampy antsika n'izany. Ary zany no mahatonga antsika tena hiresaka ny lohahevitra androany,
ny amin'ny fitarihan'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Efesianina 4:7, andiny 4:12. Efesianina 4:7 dia izao no vakiantsika amin'ny andiny 4:12. Efa nivakiantsika izy io tamin'ny programa tany aloha, fa ho vakiantsika indray hoe mba omeny anareo araka ny haren'ny voninahiny ny mba ho atanjahina fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo. Ry havako malala, efa nanome ho antsika ny fanahiny Andriamanitra, ny mba hanatanjaka hatrany ny toe-panahintsika, mba hatratrarantsika an'izany fetrany fahatanterahana izay tian'Andriamanitra ho tratrarintsika izany. Ka aza manaiky ho taritin'ny Satana hanana fijery ambany, dia hoe za aloha mba efa mivavaka, efa mba mandeha any am-piangonana, efa mba zava-dehibe zay, efa mba manaiky ny hiditra ho isan'ny mpianatra Kristy, efa zava-dehibe. Tsy izany, tsy ampy antsika izany. Ary nomen'Andriamanitra antsika ny lanitra manontolo, nomeny Jesosy Kristy mba hananantsika n'izany fahatanterahatoetra izany, dia omeny antsika ny fanahy masina hanatanjaka ny toe-panahintsika, omeny antsika isika izay olombelona voafetra. Marina izany, voafetra isika, fa ny herin'Andriamanitra tsy voafetra ny efa ataony ao anatin'ny fanahy masina, omeny antsika. Ary omeny antsika maimaim-poana izany, omeny ho an'ny olona rehetra izany, ary tsisy kajikajy ahafahantsika mahazo an'izany fanomezana izany, fa tsotra ihany. Mangatà dia omena ianareo, ary izay mangataka no mahazo. Ry havako malala, izany no efa nomanin'Andriamanitra ho antsika. Izany no efa nataon'Andriamanitra mba hahatonga antsika hanana fiainana izay tarihin'Andriamanitra. Ary izao aoka mba ho inoana izany. Aoka mba ho ino an'izany tsika. Efa nilaza Andriamanitra fa hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Dia izao aoka mba ino an'izany tsika. Raha tsy amin'ny finoana, tsisy ninina mihitsy, tsisy tombontsoa antsika mihitsy izany fanambarana nataon'Andriamanitra izany. Tsisy. Raha tsy amin'ny finoana dia tsisy azo atao ahazoana sitraka amin'Andriamanitra. Efa nambaran'Andriamanitra ihany koa fa mpitari-dalana azo antoka ny fanahy masina, mpitari-dalana marina, mpitari-dalana matoky, izy no mahay mamantatra ny zavatra rehetra, anisan'izany ny sain-dalina ao amin'Andriamanitra. Korintiana 1:2-10 efa mivakiantsika izany tany aloha. Efa nanambarana izany Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka izany dia izao, ino an'izany ve aho sa tsy ino an'izany? Ino an'izany ve ianao sa tsy ino an'izany? Fa Andriamanitra dia manome ny fanahiny masina, ary io fanahy masina izay omen'Andriamanitra io dia nomena mba hitarika antsika. Hitarika antsika. Rehefa andao mpianatra Jesosy dia nanao fanambarana hoe izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fanahin'ny fahamarinana hitari-dalana ho amin'ny marina rehetra. Misy tantara ao amin'ny soratra masinao izay nanaovan'i Jesosy fanambarana mahery vaika anankiray ihany koa. Fanambarana moa izany zava-dehibe daholo, fa dia ny fanahy masina anie hanampy antsika mba ho tsapantsika ny lanjan'ny fanambarana tsirairay avy izay ataon'Andriamanitra. Mateo 4:9, andiny 7:12 izao no tenenin'i Jesosy. Mateo 4:9 dia ny andiny 7:12 vakiantsika amin'ny anarany fa azy ny teny. Ary Jesosy ny teny tamin'ilay kapiteny hoe mandehana, tonga avy aminao araka ny ninonao. Inona ny zavatra niseho teto? Ity lehilahy ity dia tena nino izy fa Jesosy mahay manasitrana an'ilay mpanompony izay tena marary mafy efa ho faty. Ary tsy hoe nino fotsiny izy hoe mahay manasitrana an'io Jesosy, fa nino izy fa eo no eo, zao dia zao Jesosy dia afaka ny hanasitrana an'io mpanompony marary io, na dia tsy makany amin'ilay toerana akory azy.
zay misy an'ilay marary. Rehefa niteny Jesosy hoe andao fa ho avy dia izy hoe Jesosy tsy mendrika nidiranao atafitranoko fa zao tenena fotsiny ianao satria fantatro fa raha manao an'izany ianao dia ho sitrana izy. Dia izay nahatonga an' Jesosy nanao ny fanambarana. Hoy Jesosy hoe mandehana tongava aminao araka ny ninonao. Dia izao no toy ny vaky teny dia sitrana tamin'izany ora izany ilay ankizilahy. Ravana malala, ilayntsika ny mino, ilayntsika ny finoana. Raha ohatra ka manambara ny soratra masina hoe ilayntsika ny tarihin'ny fanahy, dia ilayntsika ihany koa ny mino ny fitarihan'ny fanahy. Toe-javatra anankiray faharoa izay nanaovan'i Jesosy teny mitovitovy amin'izay ihany ny Matthieu 12:20 dia ny 9:20. Matthieu 12:20, 9:20 dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao, tongava aminao arak'izay irenao. Dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay. Ry havana malala, raha zao Jesosy no miteny aminao hoe tongava aminao araky ny finoanao, dia inona re ny zavatra ho tonga aminao hoe ilay fitarihin'ny fanahin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra izay mitarika antsika ka izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Dia mino an'izany ve ianao? Raha ho tanteraka aminao zao ny tenin'Andriamanitra hoe tongava aminao arak'izay inoanao, dia inoko fa anao ny fomba ahafahanao hitombo finoana amin'ny teny fikasana izay efa nomen'Andriamanitra ianao. Andriamanitra rehefa niteny dia ampy ho antsika izay. Aoka tsika mba tsy salasala ny amin'ny teny fikasana, amin'ny finoana ny teny fikasana nataon'Andriamanitra. Aoka tsika tsy salasala na atahotra ny ino ny tenin'Andriamanitra, fa tsy tsara zany, tsy tsara ho antsika izany, fa sady manala baraka an'Andriamanitra ihany koa tsika amin'izany. Ohatran'ny hoe Andriamanitra efa niteny fa itsika te haneo hoe tsy misy heriny izany tenin'Andriamanitra izany. Andriamanitra nampana tena, Andriamanitra ve dia hanatanteraka akory an'izany fampanantenana nataony izany. Manala baraka an'Andriamanitra ny tsy finoantsika, ny teny fikasana. Ka rehefa Andriamanitra no niteny tamintsika dia aoka mba hoendry, mba handray an'izany amin'ny mpinoana ary dia hiaina tanteraka amin'izany finoana izany. Ka rehefa tena nikatsaka mafy, naniry ny ahafantatra ny sitrapony ianao tamin'ny fianaranao ny tenin'Andriamanitra, ny anjaranao dia ny mino fa ho tarihin'Andriamanitra ianao eo amin'izany fianaranao ny tenin'Andriamanitra izany, ary ho tahian'Andriamanitra ianao eo amin'izany fanekenao ho tarihin'ny fanahy izany. Tarihin'ny fanahy eo amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, fa tarihin'ny fanahy ihany koa amin'ny fiainana, tsipiriam-piainana rehetra mihitsy. Marobe ny toe-javatra eo amin'ny fiainana izay tsy haintsika, tsy hitantsika hoe inona ny atao satria efa mihoatra ny fetra ny fahatakarantsika ilay toe-javatra. Amin'ny toe-javatra ohatran'izany indrindra no ilayntsika ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Inoko fa efa nanana toe-javatra maro ianao teo amin'ny fiainanao lasa izay tsy hitanao intsony izay atao, very hevitra, fahaverezan-kevitra. Fa eto aho izany dia ilaza aminao fa mbola betsaka ny toe-javatra ohatran'izany, betsaka lavitra noho izay fanenanao no mbola iainanao manaraka ny amin'ny toe-javatra izay tsy hitanao intsony ny anaovana azy. Dia izao ny fanambaran'ny soratra masina, mino ny fitarihan'ny fanahy masina dia ho tonga aminao arak'izay inonao. Ataovy antombavaka izany, ataovy amin'ny fonao tsotra mihitsy hoe Andriamanitra ampahafantaro ahy ilay izy, tario amin'ny fanahinao masina, dia mino fa mitarika anao tokoa ny fanahin'Andriamanitra. Dia matoky azy foana arak'izay azonao atao, fa hitari-dalana anao izy. Fa ny tsy fanananao finoana an'izany fitarihan'Andriamanitra izany dia tsy manome voninahitra an'Andriamanitra,
fanalana baraka lay Andriamanitra efa nanambara ny teny fikasany, efa niteny tao amin'ny teniny fahitaridalana anao kanefa ianao tsy mino. Ary izao ianao tsy azo tombontsoa ninona avy amin'izany, ary indrindra izay tsy finoana izay. Izany nahatonga ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny fotoan'andro tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana. Ry havana malala, fikimiana amin'Andriamanitra ny tsy finoana. Ka dia izao hitahy ianao Andriamanitra, mba ino ny fitarihan'Andriamanitra ianao, ino fa ny fanahin'Andriamanitra dia efa mitarika anao rehefa tena nangataka tamin'ny fonao ianao. Ndao hoentsika mivavaka izay. Andriamanitra ô Rainay any an-danitra, Jesosy zokinay tamin'ny tetỳ an-tany dia efa nilaza fa izay mangataka ny fanahy no mahazo, ary izay mitady an'izany fitarihan'ny fanahy masina izany no ahita. Dia ampio izay Andriamanitra mba hanana fo tsotra, hanana fo mino an'izany, satria izany no teny fikasana, izany no fanambarana, ary ny fanahinao masina ny hitarika anay ho amin'ny fahatanterahana ny toetra mampanahinay sy ny toe-panahinay, dia mba ho atanjahiny izany fanahinao masina izany, ka dia mba samy ho tanteraka, tsy hanantsiny amam-pondro eo anatrehan'i Jesosy Kristy Tomponay, indrindra rehefa ho avy izy. Hitahy manokana ny mpiaino izay manaraka an'izao fandarana izao ianao, mba hanananay finoana tsy azo ozongozonina, fa mitary-dalana anay ny fanahinao masina rehefa tena noana sy mangetahetana izany fitarihan' izany izahay. Ny vavaka dia tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Kristy. Amen.